Manao nataholy androantsika iresaka indray momba ny asa fanaovan-gazety miaraka amintsika eto ampanao gazety matianina Fandry Manarivo na hoe fa fotsiny salama fa salama vatsy mbola tsara akory aby kaizakaiza satria kozikozy le anarana kaizakaiza tonga so eto amin'ny kaizakaiza kozikozy zany fa tsy kaizakaiza resaka asa fanaovan-gazety ny ataontsika fa firy taona zay fa tao anatiny tsy dia mbola ela 3 taona teo io fotsiny volo fotsiny ny fotsy fa mbola kely ampiana ray angambany raha misy dia misy 3 taona ina mety tany am-piandohana raha calculentsika ve zany mety tany amin'ny taona 4 tany fa taona 7 sy manjato sy arivo 7 mbola mpianatra l'université tamin'izany nanomboka niditra tao anatiny tena officiellement na hoe fomba official fa talohan'izay efa izany izy misy fitiavany dia ohatrany tsiry tany am-pianarana tany ny fitiavana an'ilay izy dia ina tena narisika zany tao anatin'le hoe fiainona radio satria nitazana iandro vaovao anaraka vaovao ny radio Madagasikara ny tena fiaina dia mihaino zavatra ataon'ny zareo dia ohatrany lina nanomboka tamin'le mbola zazazaza dia le mandray feo amin'le manitofona taloha reny ianao dia mamerina miaino hoe dia nahita hirika rehefa avy eo tao an-trano koa moa zany ohatrany nanome vahana an'ilay izy ny tontolo ny ainana satria mpanoratra ny ray aman-dreny nanatantara ny ray aman-dreny dia mbola tany am-pianarana dia nentina nandray anjara tamina fahavelomana tantara aloha dia nahita ny ambiance tao anatin'le radio dia tena ohatrany mahafinaritra aty azy ty nefa talohan'io fantatro vatsy hoe inona zavatra lasa piloty tsisy ifandraisana nefa misy kabinina le izy fa le kabinina ny radio zany lasa naresy lahatra hoe tena tiako raha mba tena lasa toeram-piasako ty zavatra ty nanomboka tany amin'ny lycée amin'izay sendran'izay namana tsy nieritreretana torabato avy any an-danitra angamba dia vao may ny amafy be le izy satria tia gazety le olona namana io dia lasa nanomboka nanao gazety ambalazy tany am-pianarana mandraky teny androany zao zao tratra ambodiombety zao fanao gazety ao amin'ny malina moa fa manahoana le asa fanaovan-gazety eto Madagasikara zany raha le contexte misy mihitsy fahalalahana teritery zay ngefa resahana foana tsy haiko inona zany mbola ho resahana androany mety misy mbola tanora kokoa manaraka ny resakantsika eny tsy misy fotoana na mora na tena na sarotra tanteraka zao kosa nefa misy vanim-potoana manokana tena hitako hoe mampanano sarotra azy kokoa ohatra rehefa misy ny vanim-potoana mampafana be ny resaka politika eto Madagasikara reny ohatra hoe crise politique mba nandalo vitsivitsy ihany tao anatin'ny asa hoe ny crise politique ny 2022 ohatra sy ny tateoriana ny ainana daholo reny zao vanim-potoana isan'ny hoe tena mahamafy indrindra le midina kianja zany makeny tanim-boantso tadidiko manokana zao hoe tamin'ny raiky amby 2000 zavatra tena tadidy foana zany hoe manahoana kay feona bala rehefa misiko hoe potitsofina andalo eo kapoka amin'le potona ireny tonga saina enina hoe tena ay misy riska ambony be fa tsy vita ny fanampoly izy arakaraka ny vanim-potoana lalovana zany vatsy miovaovy io misy foana hoe mety hoe mampanano sarotra azy fa misy foana koa le tsirony ao anatiny arakaraka ny masarotra azy ny mahafinaritra ahitana le tsiron'le asa zany raha ohatra ka hoe ny ao an-trano ry fa ny fampianakaviana sy manodidina manahoana ny fiainana hoe mampanao gazety rehefa miaraka amin'ny fianakaviana manohana ihany ve le fianakaviana ahoana ny fatsapahan'ny fianakaviana zany ka raha tsy hanohana moa izy any amelona azy vazivazy fa io zany tena miconte be zay hoe misy fifanohanana ao anaty fianakaviana mila fifankazahoana compréhension goavana be ao satria ny asa fanaovan-gazety tsy mitovy amin'ny asa rehetrarehetra io tsy miditra amin'ny 7 tsy voafetra amin'ny fotoana tsy voafetra ny rindrinefatra io fa zahatra amin'izao taona resahantsika zao mbola matetika mandeha mitahiraka matetika zany hoe anao matsapa hoe misy fampangana ao indraindray fa ahoana fomba hiatrehanao ahafahanao manarina an'izay fampangana zay na dia indraindray ara tsy azo arenina le izy ohatra hoe tsika zao lehilahy miteraka zanakalahy zany tena isany hoe lafinaritra reharehibe zany hoe tena lany zanako fa za tsy nahita ny zanako lahy nandeha voalohany premier pahany nefa mba faniriko zany satria zay ny asa ahoana ny atrehana zany ahoana ny fomba narenanao an'izany tsy maintsy atao le asa tsy maintsy jerevana koa le ankonana mba tsy fanambakitra rehetrarehetra reo inona ny zavatra hoe nampiova fa rehefa hoe lasa mpanao gazety zany ka za aloha nanao gazety mbola tsy tao anatina tokantrano mbola atao hoe mbola pitovy ihany zany aloha tamin'ny fitombohana fa hita le izy hoe misy fiovanao rehefa tafiditra ao anatina tokantrano ianao satria misy adidy misy andraikitra zany hoe ray mpianakaviana zany minao fifahazoazon'ny vatsy an-tsaina hoe manahoana ny andraikitra ao an-trano rehefa ray mpianakaviana ianao dia eo no manahirana sarosarotra kely no mandanjalanjaza indrindra moa zany raha ohatra hoe manao asan-gazety ohatra ny ao amin'ny malina moa nefa natsidiko vatsy teo hoe resaka fanadihadiana lalina ady amin'ny kolikoly zany ny ainanao isan'andro fa anatin'ny fianakaviana nge raha aty misy fotoana
ivoriam-pianakaviana misy mibitsibitsika misy miteny mafy hoe zay raha fa tsy miady amin'ny kolikoly a mikolokolo moa ny adivana fa tsy ny fianakaviana e tamanana fijeriny zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ezahanao lanjalanjaina ny fitantanana azy ny fifandraisana anatin'ny asa ny fifandraisana amin'ilay ankohonana ao an-trano ny fifandraisana amin'ilay fianakaviana rehetrarehetra sy ny manodidina satria tsika eto Madagasikara rehefa resaka kolikoly anefa tsy matetika zavatra tsy tsikarotro rehefa mahita sary fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly a dia ohatry ny olona madiodio lamba mikravaty a napetraka foana mpanao kolikoly fa eto Madagasikara raha ny zavatra hita sy ainana tsy mijanona amin'izay kisarisary zay tsony fa efa tena fiarahamonina rehetrarehetra lasa ohatran'ny hoe zavatra efa tsy maintsy ainana voatery rafitra ve tsika dia tsy maintsy efa io ny ainana e tsy mitsara tsy manome tsiny nizaniza satria tsy mora mamelon-jaza tsy mora matafita zanaka be dia be ny fakapana ao anatiny misy lavo misy tsy lavo dia tsy maintsy atrehana zay tsy maintsy ainana arak'izay ary isan'ny lafiny hoe mety mampanany sarotra kely ny asa ihany koa zany indraindray resaka maly ny faty eo andoantsika resaka kely momba malina hoe asa fanaova gazety manatsykafana zany hoe mety asa mampatahotra any fa inona tafiditra amin'ny faty ao anatin'ny malina koa mba gaga ahoana moa ny tena tantara hoe iny fa lasa tany amin'ny 10-12 taona lasa tsy mbola tao anatina fiofanana aloha fa nisy karazana fiarah-miasa natao nanomboka teo no nahitana ny tsirony hoe ohatra maly ianao koa moa zany tamin'ny fahazazana amin'ny boky vakianao dia ohatra hoe tintin ve ny vakianao reny zavatra vakianao koa manifitsy kelikely ny saina mirona amin'ny zavatra ho avy hoe anao inony ianao ty rehefa lehibe pilota ny eritreretinao nefa tintin ny vakianao aiza moa tsy any amin'ny kabina ny radio ianao ny asa dia tia malina ny faranao zao fa le izy zany zay reny zany nampirona tsy kelikely nakany dia rehefa nanana n'le irika amin'izay sy le araroatra nafanana anao azy dia tsy haiko aloha fa tsisy tahotra tsisy fiambambana fa hoe ataoko ty fa zavatra efa nafinaritra koa le izy dia nahita ny tsirony tao dia rehefa avy eo nahazo an'le fiofanana sy ny fianarana amin'izay dia nahita hoe ahoana ny fomba hitondrana azy mba tsy nitahotra no hibahana fa le hoe inona ny tanjonao inona ny tianao hatongavanao anatin'le fanadihadiana dia rehefa hoe nandeha ve le fanadihadiana nisy hoe misy fiatraikany any ve fa le manao fanadihadiana fanatsikafona ina le fiatraikany resahana aloha hoe fiatraikany amin'ny resaka hoe ambana na ny zavatra na tiako tenenina hoe misy vokatra tsara eo amin'ny fiarahamonina sy eo mety efa nisy azo tantarainy fa ve hoe zavatra fa tsy indraindray misy vokany indraindray misy manao be marenina fotsiny zao koa tsy diso koa izy fa zay nefa io manana hoe anao be marenina izy dia manao be marenina fa misy kosa aloha ny olona hoe andairany ohatra zao fa tamin'ny taona 7-12 zao ny anankiray na fanadihadiana lalina momba ny fihazanan-kidro tany amin'ny faritra Savaza dia rehefa nandeha ny fanadihadiana hoe inona no mitranga ao anatin'ilay fahatrarovana dia hita fa misy karazana fanafody famonoana bibikely zay nga manonteny malagasy tsotra ahafantarany rehetra azy fanafody famonoana bibikely zay tsy tokony hiditra eto Madagasikara koa fa tafiditra eto dia any anaty varan-javaboary ny hitanao atao amin'ny mampazana papay amandrena gidro ny enan'le gidro nefa hohanina rehefa mivoaka io fanadihadiana io dia taitra ny tao ministera izay miainy fiompiana sy fambolena tamin'izany tena indray andraikitra zay zao ohatra le vokatra le ohatran'izany zany mahafinaritra hoe misy fiatraikany le izy nandray andraikitra nampatsiahy nanao fanamarinana ny toerana fitahirizana fanafody bibikely famonoana bibikely rehetra nanomboka tany Savasana ny eran'ny Madagasikara zareo tamin'izany fotoana zany zava-dehibe zany hoe tsy nanao antso tany efitra zany ianao fa nisy fiatraikany le izy faharoa ny nataontsika tao anatin'ny malina ilay hoe singambola mandavon'ny vositra nisy tantarana tafiditra olom-boafito tao anatiny somary ngazangazana le izy satria misy karazana loha hevitra indraindray inge mampatahotra ny loha ranom-bavona ny mifanena aminao fotsiny azy dia nefa anao isaorana ry zareo fa manana fahasahina isaorana ry zareo amin'ny fahavononana zay nafinaritra tao anatiny ny fahatsapana hoe ilaina le fanadihadiana satria tompona andraikitra anankiray tao anivona fitsanahana no miresaka aminao hoe tena ilainay ianareo mpanao gazety miresaka ny zavatra toy itony tena ilainay ianareo manao fanjoina fa tsy avelona amin'ilay hoe mamoaka fanadihadiana indray mandeha dia mijanona satria indraindray rehefa tsy tahitairina tsy foazina ny zavatra mitranga toy ireny fa dimy tanteraka any dia sanatria resaka raha ohatra hoe gazety mivoaka isan'andro eny lasa ohatra hoe natao fivarotana-gazety fotsiny ve le vaovao dia mijanona teo sa ahoana le fanjoina rehefa avy eo ilaina zany le izy ary zava-dehibe mahita hoe misy olona kay mitovy fijery resy lahatra amin'ny zavatra ohatra zany nefa ny tafiditra ao anatin'le fikaroham-baovao misy olona indraindray tsy te hivoditra mihitsy tsy te hiteny le fikaroham-baovao satria hoe le source moa zany tiako tenenina le loharanom-baovao moa zany tena marimarina ka misy koa ne mafy manjoa an'ireny loharanom-baovao reny satria ny asan'ny mpanao gazety isan'ny adidiny aloha zany ao anatin'ny fanadihadiana dia hoe miaro ny loharanom-baovao izy io zany nahoana ny mpanao gazety zay tena manao ny asany araka ny tokony ho izy dia tsy maintsy manao an'izay fiarovana amin'ny fomba rehetra ny loharanom-baovao an'izay ao anatin'ny fanadihadiana io ihany koa betsaka ny loharanom-baovao ifaneraserana iarahana miasa dia misy sokajiny ireo zay tsy hidirako eto satria ho an'ny mpanao gazety mahafantatra an'izany daholo
fa misy an'iny karazana loharano vaovao tsy hitanao na ny endrina na ny tarehina fa mety intermédiaire ny faneraseranao aminy ohatra mbola endrika fiarovana ny loharano vaovao zay dia misy tokoa ny tenen'ny vatsy teo hoe matahotra dia indraindray mila ifampiresahana tsy maintsy tsy mamboly fifampitokisana tsara aminy ianao mba tsapahany hoe ovoaro izy raha manome an'ilay vaovao tediavinao io tsy sandray andro tsondroa andro fa matetika tsika misy hoe amambolana vao tapa-kevitra zay vao resy lahatra lay loharano vaovao iresaka izy zany no mahatonga hoe raha mahita tsika ao anatin'ny malina matetika ny rona tsara fanadihadiana misy hoe valovolana roambyvolana misy moa hoe enimpolo sy eninjato andro satria tafidy tao daholo zany rehetrarehetra zany rehefa manao an'le fanadihadiana zany tanatin'izay 30 taona zay fananaovana gazety ina zatra hoe tantara tsy mety adin'ny fahatsony mihitsy mandrakizay hoe tao anatin'le asa fanaovana izy ange tsy anankiray fa maromaro raha ao anatin'le be da be kosa aloha tsy atao an'le mampatahotra fa le mampimesy le hoe tokony akana lesona amin'ny asa angambany satria zany sady matsikaiky no adalàna le izy tsy fitandremana vao nanomboka ny asa kelikely tamin'izany eo amin'le fanenjehana vaovao isan'andro manko rehefa miasa isan'andro amin'ny fampahalalam-baovao dia misy pression ihany hoe inona indray no avoaka inona indray no amenoko pejy raha ny amin'ny gazety atsoratra inona no amenoko ny édition anko raha ohatra ka tany amin'ny radio tamin'izany 2 janoary ny andro dia anao vaovao atoandro dia nylohako zany amin'ny hoe fa ny amin'ny 2 febroary kay dia le hoe tsy fitandremana zany dia zany zavatra saripady be hoe mila mijery tsara inona daty fantatrao tsara inona ny contexte ny odidina rehetrarehetra indray tereny fotsiny hoe tsy hoampy ny vaovaoko tsy afianao n'le 30 minitra ve dia lasa ianao mitady zay moa zany tsindrim-pahazo ny olona vao manomboka rehetrarehetra tamin'izany satria tamin'ny taona 4 zany dia lasa tonga dia niseon'lay be mihitsy nanao edito matoan-dahatsoratra matoan-dahatsoratra mifanaraka amin'ny 2 febroary raha tsy mandrava sokon'olona nataoko amin'ny andro 2 janoary mety mampime izy am'izao fa tamin'izany tena zava-doza izy satria vao vita le edito nandeha ny sonalina naneno ny telefona misy ny an'izay fa nareo ve manana calendrier amin'ny radio anareo hitanareo le mbola mafana fo be fa tanora ny tena dia mbola namaly ihany efa fa verina nijery calendrier zany zay vao nahita hoe ay moa 2 janoary androany fa tsy 2 febroary io zavatra io zany tadidiko foana rehefa tonga ny 2 janoary sy ny 2 febroary satria tena nampianatra le izy hoe mila fitandremana mila fahamalinana satria ny zavatra alefanao indray mandeha any amin'ny radio dia fa lasa iny raha diso iny dia fa diso zany ianao anatin'izay dikany alohan'ny zavatra rehetrarehetra mila fahamalinana mila fanomanana ary mila mahay migerer an'ilay tsindry amin'ny asa ianao satria tamin'izany mbola tsy hay tsara le hoe ahoana ny fomba igerenana azy ity fa dia pression ny betsaka ohatrany hoe mila mameno 30 minitra mila mameno 30 minitra dia lasa hoe izay afenona an'ilay 30 minitra ny eritreretra dia mifandiso tsy voaroaka ve fa tamin'izay akory tsisy inona fetraka atao amin'ny asa tamin'izay tamin'ny asa tamin'ny mpampiasa aloha voantsoka dia fampitandremana no azy fa tsy voaroaka satria tamin'izany mbola radio tsy miankina ny asako tany amin'ny faritra zany radio tsy miankina vitsy ny olona sarosarotra ny anao interdiction d'antenne mandritra ny tapabolana ho anao na dia fantatrao ireo tokony nahazo an'izany ange zara ny mariny satria tsy ampy eo ekipa io fa io feoferitriretanao zany mitondra azy hoe tena mezaka tsy amerina le intsony fa laza tamin'izany ange miala eo amin'le toeram-piasana mandeha mody tsy sanandalo lalana be olona fa mitady lalana misitrisitrika menatra olona ianao ary le fomba namaliko an'le olona niantso koa zany tsy mba nieritreritra anankirekulina tamin'izany hoe fa matoa io olona io miantso dia misy any fa nirehetrera foana marina ny zatsy zany koa ny olana rehefa le voalohany tao anatin'ny asa gazety misy fitenin'ny tanora am'izao miakatra any amin'ny loha izy ondra tena tadidiko zany zay tena niakatra tany amin'ny lohako izy tamin'izay satria anisan'ny vaovao be pienina nay tena tonga dia tany amin'ny lohanao le izy niakatra dia zay ny vokany azalahy mila mitandrina dia mila tony foana amin'ny fanomanana rehetrarehetra tsy mila manaiky misedy amin'le pression tsy manaiky an'le hoe misy tsindry amin'ny fotoana tsy maintsy enjehana sy ny alava an'le vaovao ve fa mila fitoniana amin'ny fanomanana rehetrarehetra tao anatin'le 30 taona zay ve fa efa nandray ohatrany hoe tsindrina ozytsika hoe menace na pression moa zany satria teo zao fa mitantaran'le hoe samihafa mihitsy ny isan'andro ianao mety mahazo mitady vaovao foana fa rehefa asa fanaovan-gazety mandalina sy manatsikafina kokoa mety mitombo ve pression sa mitovy ihany mety mahazo pression daholo ihany miankina amin'le loha hevitra miankina amin'le zavatra resahany io fa ny pression nisy foana ny tsindry nisy foana ny ambana ny endriny misy zao nisy fotoana tany amin'ny faritra morony mani fanadihadiana mikasika orinasa lehibe anankiray taoriana kely ny atao hoe nampikatona ry orinasam-panjakana teto Madagasikara dia ao anaty fanadihadiana ianao any amin'ny toerana any atokantranon'olona ianao misy miantso tampoka izao dia miala makany amin'ny hotely aorony ny entana fa misy ambana ambony be tsika dia miala avy any amin'le tanàna ianao mandra-pahazo ny lalapika
firenena fahafito misy fiaramanenjika ao anaty fiara ianao mieritreritra hoe any anaty filma be fiainako zany ary sa any Ambohimasovo misentokely hoe tena tsy ao le fiara misy tranga hafa koa ohatra tany amin'ny faritry matsiatra tany moa ny tena ny asako zany fa nisy fifandonana zany ampitarika politika samy mpanao politika de tonga tany amin'le toerana ianao rery mpanao gazety pakasary vidéo tany de rehefa miverina avy any ianao nisy fampitifirana tany an-dalana nisy pobasy tany de samy miakatra amin'ny radio na ny an-danana na ny ankilany androany ianao fomaraina miteny ny an-danana hoe favolombelona fahandriamanarivo ny apitso ianao fomaraina miteny indray ny ankilany hoe favolombelona fahandriamanarivo ao anatina zavatra delika be nefa zany satria mamay be zany dia efa endrika tsindry ny aina natao anatina vanim-potoana ny tsindry misy foana ny ambana misy foana ny fandrahonana koa misy foana fa miova arakaraka ny vanim-potoana arakaraka ny régime politika arakaraka ny loha hevitra zay resahana zava-dehibe de hoe ahoana ny ahafahanao miatrika pitoniana foana ny zavatra rehetrarehetra ireo sy ny ahafahanao metraka ny fiarovana isorohana zavatra rehetrarehetra zany zao ambana masitsika fa misy koa ne ambana eritreretana hoe maivamaivana kanefa misy dikany ny fiatraikany amin'ny asany tsy haiko na efa tratran'izany nareo rehefa mitahiraka hoe ny olona any ambanivohitra lavitra any rehefa mahita olona avy aty andrenivohitra de mieritreritra fa misy zavatra mahagaga any misy vahaolana fanitrana lalina any misy fanomezana ve ny ohatran'izany le resaka loharam-baovao teo zao ohatra namprimea indroa efa tratran'le izy zahay fa tsy za rery ekipa tato amin'ny malina hoe misy karazana loharam-baovao zay rahana miasa mialoha amin'ny fanomanana ny fidinana ny fotony na ny terrain fa io olona io manana intérêt hafa kely izy ao anatin'ny fiarahamonina misy azy tesongadina izy ny antondianao any andeha hitety isatokantrano mihitsy hijery hoe ahoana ny fiainan'ny olona eo anatrena toe-javatra anankiray ohatra ady tany na fangalara-tany inona fiatraikan'izay eo ambolan'le olona io raha very ny tany fambolena de tonga any amin'le toerana ianao le loharanom-baovao zay source natao fixeur hoe mpanomana an'le izy niaraka taminao zany nametrahanao fitokisana gaga be ianao fa misy fivoripokon'olona ao ary tony fandraisana olobofidy misy latabatra miravaka eo de ianao raisina amina samboady voninkazo fa sadaikatra ianao sady mampimely izy nefa hitanao misy fiatraikany amin'ny asa satria ireo olona ireo zany nampanantenaina hoe ary misy mihitsy mavita miteny an'izany efa tratran'izany zay tany amin'ny faritry Marovoa iny tany amin'ny faritry miteny mihitsy le olona tonga solo tena mpitondra fanjakana hoy izy mitondra inona ary no teneninao tsy hiteny ianao mampalahelo ireo fokon'olona ireo fa tsy nisafidy eo ireo olona ireo ny fa ilay loharanom-baovao zany diso ianao tam'le izy nametraka fitokisana taminy fa nilalaovinao ny antereny izy no natonga nyreto olona reto aty ambanivohitra aty amin'ny tanàna tsy hiteny ianao mampalahelo hiteny ianao zany zao mbola mila fitoniana koa de mila makarekula de manendry fo tsara aloha fa nandray miteniteny foana sarotra le izy nefa zany zavatra zany tonga de misy fiatraikany amin'ny asa indrindra raha loha hevitra atao hoe saropady le izy ka mila fitandremana be amin'ny resaka sécurité anao sécurité ny ekipa anao sécurité ny fitaovana sy ny rehetrarehetra raha sanatria moa zany ka mitrotro ireo olona ireo satria nampanantenaina izy hoe ohatra tonga reo olona tonga na avy any an-tananarivo hitondra vahaolana mikasika ny tanitsika nefa ianao tsy zay ny antony ianao ka raha mitrotro ary ireo olona ireo ahoana fomba iarovanao ny fiara zay mitondra anao ny fitaovana ampiasainao ny ekipanao ray manontolo satria rehefa manatotosy ianao de tompona andraikitra amin'izany rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany eto amin'ny Tenoso Madagasikara ity de endrika karazana hoe tsindry sy ambana ao anatin'le asa daholo fa nahazahoana traikefa matsiro ny tantara azy zao satria ny ainana le izy tendevana vahaolana foana pitoniana tao anaty dika ve zany fa hoe misy karazana loha hevitra mamay kokoa noho ny hafa ohatra hoe inona zany mety hoe mamay de inona misy fotoana zao rehefa mirongatra be ny asandahalo mazava ho azy mamay be zany raha vao resaka asandahalo ianao indrindra makany amin'ny faritra mena tsy mitovy amin'ny fitandremana anao fanadadiana momba ny alatra moto eto Antananarivo zany ohatra misy fotoana mirongatra be tampoka io alatra tany sy ady tany eto Madagasikara loharanona fitsaram-bahoaka isan-karazany de mirongatra ny fitsaram-bahoaka amin'izay fotoana izay de mila mitandrina ianao satria mbola ao anatin'le maripana mamay tanteraka ve no ilatsahanao amin'ny toerana anankiray inona ny fitandremana tokony atao tsy maintsy mamariparitra ary zay le izy mialohan'ny dinana ifotony tsy maintsy misy foana zay dingana amin'ny fanomanana ametrahana paikady hoe raha tenenina tsotra kely de hoe mila manana plan B ianao plan B mety tonga hatrany amin'ny plan C hoe ajanony aloha raha tena mamay eo amin'ny teny hoe plan C zay matetika hoe ajanony aloha fa plan B mbola hoe mety misy hirika zany ve tsy maintsy dinihana alaina tsy prix ohatr'izay moa le izy efa tia moa ny asako ngahita va de efa tsy maintsy atria ohatr'izay le izy fa mpanao gazety nandritra ny 3 taona fa afaka miteny hoe iny atao hoe tena mpanao gazety mahay na hoe
adikatsika miteny vahiny hoe bon journaliste zany inona mety ho famaritana na mahasotsivana ilazana hoe ty tena mpanao gazety mahay kosa un bon journaliste c'est d'abord un journaliste vivant maintsy velona ka zay ka tsy afaka manao ny asa ianao rehefa marary tsy afaka manao ny asa ianao rehefa marary tsy afaka manao ny asa ianao rehefa maty zay le mahatonga ny teny teo mila fandanjalanjana satria tamin'ny fahatan'ny rano-tena dia isan'ny trifana koa ny tena nieritreritra hoe za dia avan'ny olana zao tontolo zao sy Madagasikara tsy fanaovana héroïsme ny asan'ny gazety tsy fanaovana James Bond na Sherlock Holmes ato fa hafa ny asan'ny gazety dia zay natonga ny teny hoe un bon journaliste c'est d'abord un journaliste vivant za moa zany ny teny an'izay fa mpampiofana ny mampianatra an'izany tsapako fa mariny zany dia averiko zay aloha ny zava-dehibe un bon journaliste tsy hamaky ady aman'olo ianao fa miady ho ana cause anankiray zay maresy lahatra anao engagé anao amin'ilay cause fa tsy engagé amina personnalité zavatra misy am'izao matetika mivoana am'izay tsika matetika lasa teo héros teo James Bond ve mpanao gazety teo détective privé ve mpanao gazety rehefa mahita ny zavatra resahana ianao matetika betsaka koa mitsindry aloha eo amin'ilay resaka modèle économique iainan'ny mpanao gazety tsy fanomezantsiny le izy tompona serasera rahantsika mahafantatra za koa tsy mitsara ary tsy diso izy fa mananganorinaasa izy mamorinasa izy fa manana ny tanjona izy eo anatiny fa ny filalaovan'ny mpanao gazety ao anatin'izay koa tsy mora zay ny tenenana hoe mila mitandrana be mila mandanjalanja be dia mila marani-tsaina be rehefa milalao anatin'le izy zany hoe atraizana asiko tongotra atraizana andehanako za tsy manao hoe mila kanosana mila timore be fa ny tsirairay ny mandanjalanja hoe atraizana afahako miroso atraizana metrahako ny tongotra mila mandinika foana zany afaka manova zavatra ve zany fa ny asa fanaovan-gazety tontolo mpiara fa maninona tsika ary mbola manao azy ty raha indray mahatsotro mahatsapa hoe tsy haiko mety mahatsapa ve fa ndray zany kosa ndray tsisy voka mihitsy foatra niraka fotsiny misy fotoana zao mahatsapa an'izany fa maninona za raha mba asa hafa no nataoko ohatra hoe za mantsy zany tia mandeha dia le mandeha mamita-hiraka isan'ny fomba anankiray izy irenan'ilay frustration anatin'ny asa io le raritsaina ny tiavako an'ity asa ity hoe sady miasa ianao no afaka mijerenan'izany no miala voly indraindray satria ny amin'ny fialam-boly mahafinaritra dia mizaha tany mahita malagasy hafa mahita olona hafa dia mifampiresaka dia mifampitakiritsika na fanany ihany dia efa izy dia misy fotoana mandinika hoe raha fitiavako mandeha fa maninona ary ihany nanao an'ity asa ity fa tsy ohatra hoe mpampanofa tômôbilina ny asako dia mba niantso ana reo tatao amin'ity esiny ihany hoe mba mila tômôbilina zay misy hoe fa dia lasa mandeha mitondra anareo dia mody dia problème anareo anareo fa za tonga miaraka mivady aman-janako manao weekend kely fa tonga tanynareo tena misy fotoana manontany tena satria ny antony tsy mitovy amin'ny asa rehetrarehetra ny asa fanaovan-gazety fa matetika ny zavatra tsy mety rehetrarehetra ny zavatra tsy mandeha loniny rehetrarehetra dia fantatrao hitanao nefa ianao matsiaro tena indraindray hoe tsy ampy ilay famoahana vaovao tsy ampy ilay firesahana fanadihadiana ampiovan'ilay izy satria ny mpanao gazety dia tsy afaka mahaolana samyrery fa ny famahana olana dia sehatra marobe ao anatin'ny firenena no miaraka onjonona miaraka etsehana vao mivaha io eto amin'ny teny hoe raha manao gazety raha mpanao gazety aza mieritreritra fa ianao dia avasa am'rirana io mety atreo amin'le fanairana atreo amin'le fandomana ny latabatra mba hatonga fandraisana andraikitra mety vitanao zay fa ianao tsy opizika ianao no hoe andehanao fanadihadiana sy fikarohana ny fandikan-dalàna satria indraindray tsika mpanao gazety mety masika miteny misy kolikoly ataon'ny OPJ misy kolikoly ataon'ny domaine fa ianao tsy mpiasa ny domaine mihitsy ka ianao tsy OPJ mihitsy ka ianao tsy mpitsara mihitsy mila mahafantatra ny fetra ianao zany hoe atreto ny tena manarify mba hisorohana an'izay hoe lasa kamo ianao amin'ny farany dia lasa ozana mandroso ny taona zalafa ohatry ny tady zavatra hafa aloha misy mantsy zany satria zay le frustration anterany rehefa le tsy tsapanao tsy fantatrao hoe atraizana tena tokony misy anao fa rehefa fantatrao hoe eto zay le hoe tsy amplasiny rehefa tsy amplasiny io zany dia tsy mety ohatra ny piesy eo anaty fiara na anaty famantaranandro raha misy vady dia tsisy ninonina miodina eto dia mila manaiky tsika hoe tia ny manandrefy ahoana ny atonga ahomby eto mba hampifameno ny asa ataoko sy ny ady ataoko aminay dataony rehetrarehetra zay ao anatin'ilay sehatra inona zany fany mety hoe satria fa afa telopolo taona tanatin'ny asa fanaovan-gazety misy apahany amin'izay asa fanaovan-gazety le isan'andro le ataontsika satria tena hoe tsotra nefa mety zay malaza sy le asa fanaovan-gazety fomba dikany azy moa iny manahirana fa azoko le conventionnel investigation inona tena mahasamy hafa azy zany raha hoe olona tena tsy mahalala amiko zany na mpanao gazety ara-panatanjahantena le olona na ao anatin'ny resaka hoe conventionnel nyresahana teo izy na culturel izy ninona izy na investigateur izy ninona teny ampiasaina alohan'ny zavatra rehetra mpanao gazety daholo mpanao gazety aloha zay ny fiangana za zany amiko aloha langage eo ambonana hoe gazety journalophone zay ny langage ny rehetrarehetra zay fototra zay misy itovizana foana io na manao an'ilay fanadihadiana lalina ianao na manao an'ilay asa mahazatra andavanandro
mampiavaka azy dia mifirotorotona ny anankiray any amin'ilay conventionnel amin'ilay asa isan'andro mirotoroto ianao tsy indray-bonin'izay koa ny resaka toe-karena ekonomika satria tsy maintsy mieritreritra ianao ahoana ny ampivadika volan'ny gazetinao raha pitso raha ohatra ka manondrarany gazety tsisy antony anoratana gazety enjehana isan'andro raha ohatra ka tsy isy mpamaky ary tsy ho lafo io gazety io satria ny gazety dia mampiodi-tena matetika tsy ilay mpanavy lasa ivadika somary tanilana lasa publicité le article sensationnalisme zay indrindra zay le manaytaitra zay matetika za tsy mitsara efa taony ny alako azoko le izy fantatro ny zavatra mitranga comprendre n'le izy fa eto za mametraka fotsiny inona mahasamihafa azy zay le izy mirotoroto ianao misy pression kokoa ianao amin'ny enina maraina ny 5 sasa maraina misy mandondona ao ambaravarana tongava rangafa misy olona voadona ny tomobile atsy raha ohatra hoe rubrique anao fait divers tongava rangafa misy amin'ny ray maraina amin'ny 12 alina lefa teriny personnel mody ianao no mbola atsona miverina ty ampiasana fa misy attaque grave be ry ananiny lasa ianao makeny faritra mena ohatrany hoe andavamamba sy manaritsy ohatra efa nisy zany manenjika vaovao ianao mila mahazo sary fa hatrany amin'ny morgue voatetanao aty amin'ilay fanadihadiana lalina indray miezaka mandamina ianao ary malalaka kokoa ny fotoana satria mandany fotoana kokoa le izy mba hialana amin'ilay sensationnalisme fotsiny fa hoe misy votoatany mafonja ao anatin'ilay fanadihadiana lalina dikan'izay mandany fotoana izay mamoaka vola ianao ao anatiny fa tary amin'ny conventionnel ianao manao niny hampiditra vola ho an'ny orinasa ianao satria rehefa tsy miodana ny orinasa tsy mikarama ihany koa ianao ny dikany eo zany ny tiako atongavana fotsiny tsy mitsara hoe mety na tsy mety fa manao fampitahantsika hoe inona mahasamihafa an'ireo fa nahoana dia samy mpanao gazety daholo reo zay aloha asan-gazety iraisana marina ary ny marina ihany ny fiarovana ny loharano vaovao ny fanamarena vaovao hitovizana foana zany sotra fa tsy sosorana zay indray resatra izakitsika androany raha mahay mamaly gazety engany mba hoe misy tena raisiny mpanaraka atsika minao fa tsy dia sary de vonina loatra ilay izy tenaka za aloha mahita hoe tsy sary de vonina mba mety hoe mahasarika ny tanora hoe andehanao gazety sa mampitahotra mety misy teanao pilote izy tany am-piandroana fa rehefa nahita faizy azo atao ihany lasa fanaovan-gazety na te hanao location de voiture dia zay ny androany ry zareo resaka asa fanaovan-gazety mety resaka indrayntsika manaraka resaka fahasalamana fanabeazana resaka ny any amin'ny tontolo mifonja sy nisan-karazany efa mety efa voaresaka tsika fa mamay fotoananao indray manaraka ity tetikasa ty atsoina hoe kozikozy tafiditra ao anatin'ny tetikasa tanterahany transparence internationale atsoina hoe maika zay toana mivondrona européanna dia mamay fotoananao indray manaraka velome eny ary misotran'ny kozikozy dia salut sirasira